Niompanapetsaka tamin'ny lafin'ny fifidianana mba ivoahan'ny Madagascar amin'ny krizy, nijinika ny fanaovany ny filoha antetezamita Andry Rajoelina sy ny filoha angolais José Eduardo dos Santos sady filoha ny vondron'ny SADC amperinasa tany Luanda ny zoma 5 Mey lasa teo. Ankilan'izay voadiniky ny filoha mirahalahy mianaka teto amin'ny lapam-panjakana teto Luanda ihany koa ny momba ny fifandraisan'ny tany rototo io maraina io no tafaverina atandrazana ny filoha antetezamita Andry Rajoelina Rajoelina dia ny filoha José Eduardo dos Santos no filohan'ny SADC izay ivondronan'ireo firenena maromaro toa ny Angola, Afrika Atsimo, Namibie, Mozambique, Lesotho, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Tanzanie, République démocratique du Congo, Swaziland, ary Nosy Maurice sy Madagascar.